Olom-baovao, olon'ny fisokoavana ny kandida larina fahadimy, nasongady ny malagasy manohana any dokotera Jules Etienne. Mila fivoarana sy fiovana, indrindra fa ny makasika ny lafin'ny fampandrosoana, ny ara-toekarena, ny ara-tsosialy. Vinanasa, nampahafantarina ireo vahoaka taty Fianarantsoa raha lany ho filoham-pirenena ny tenany. Politika famokarana sy fampandrosoana ny firenenantsika, zay no ataon'ny dokotera Jules Etienne ho an'ny malagasy. Sy maintsy mametaka sika tompokavy ny atao hoe décentralisation totale. Sy maintsy manao sika politika ny fambolena ampitombo ny vokatra isan-karazany. Sy maintsy mametaka sika tany tandalana. Tonga eo fitolana sika tompokavy dia miena amin'ny zany hoe sy mandoa taxa sony ny sakafo rehetrarehetra. Momba ny fahasalamana, fanasarana ny fisaboana ao amin'ny urgence sy mandoa vola folona rehetra. Ny faritra Matsaitrambony araka izany no anaovan'ny kandida dokotera Jules Etienne larina fahadimy ny faradoboka, mahazanaka ny faritra azy.